GES na ny groupe évangélique Shalom zany a de faly miarabanao a amin'ity fanazavana fohy a mikasika ny groupe évangélique Shalom ity. Ny GES zany de tarika na fikambanana mpitoro filazantsara amin'ny alalan'ny antsehatra, amin'ny alalan'ny hira gasy a, hira majinika, ny disy tantara, zay zany zay niforona tany amin'ny 7 marihana fa tsy fiangonana ny groupe évangélique Shalom. Ny GES zany de manana pejy zay anasananao anaraka fandarana kiray vaovao mitondra lohateny hoe zanaka mpandova. Ezahana mihitsy izy io zany a hozaraina amin'ny olona rehetrarehetra amin'izao kion-dalana fiovan'ny tantaran'izao tontolo izao sy fiovan'ny tantaran'ny olombelona, ary misy fiantraikany amin'ny fiovan'ny tantaran'ny fiangonana. De manolotra anao zay fampianarana, fandaharana, ho fampahirezana tsy fitaoman'olona ary tsy fitediavana olona anaraka fotom-pampianarana na fiangonana, fa kosa fampahirezana ho an'izay rehetra mila an'izany. Mino zay fa raha misy olona ray na roa resy lahatra amin'ny zavatra omenay de efa fahombiazana ho anay zany, satria zay tsy nihevitra hoe hitady olona manala na manitsiny fa ny zavatra omenay nefa de mahatoky zay fa hitondra famonjena ary hitondra vahaolana ho an'izay liana sy mangetaheta. Misy ny fandarana omena misesy isan-kerinandro, mety 2-3 isan-kerinandro mihitsy aza arakaraky ny tranga, ao ny fijorona vavolombelona, ao ny fampianarana, ezahana ho dinidinika no atao fa tsy toriteny be fotsiny mba andraisanao hery. De isy koa ireo klipy sy tantara zay zavatra rehetra vokarany GES rehetra de ho anomboka avoaka eto amin'ity pejy ity, ka de manasa anao anaraka amin'ny pejy anao zay amin'ny pejy mba tsy ho tary anao andray zay rehetrarehetra fizarana tolotray. De miraro soanao ny GES ary mahatoky zay fa tsy hanenony ianao ary tsy maty antoka ianao raha naraka izany fandarana izany, de misaotra anao mialoha amin'ny fanarahana ny fandarana misaotra.